mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Amin'ny fofeno fifaliana ry havana no iaravanantsika indray tratra ity alakamisy 17 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 37 Isaia 37 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Isaia 37 andininy voalohany ka hatramin'ny 17 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny ry Jakobo izao no lazain'i Jehovah izay nahary ianao, sady ny amorona anao ry Israely io, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao ahy ianao. Raha mita ny rano anao dia ombanao aho, raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandihy mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Fa izaho Jehovah n'Andriamanitra ao dia niray mason'i Israely mpamonjy ianao, omeko ho avy tao Egipta ary Etiopia sy Seba ho solonao, satria malala io masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Dia olona no omeko ho solonao ary firenena ho solon'ny ainao, aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranaka ao avy any antsinanana, any avy any andrefana no anangonako anao, ny avaratra ilazako hoe avo ahy, ary ny atsimo hoe aza zonona. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny faran'ny tany, dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady no ariako voninahitra, dia izay noforoniko sy nataoko. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Dia ny fampahirizana ny zanak'Israely izay nivoaka ny fahababoana ry havana ity Isaia 37 ity. Dia fampahirizana fa Andriamanitra dia tsy manadino ny fanomeza tokony, dia fampahirizana fa Andriamanitra tsy manadino ny mpanompony rehefa avy nandalo fizahan-toetra andritra ny 70 taona noho ny fihodinany tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia nanome toky Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany fa ho avy indray ka hamerina ny zanak'Israely any amin'ny toerana izay nialana any an-tany-drazana, any amin'ny toerana izay efa namparantenan'Andriamanitra ho an'ny taranany, ary dia mihazona izany fanekena izany Andriamanitra amin'ity Isaia 37 ity. Ary dia amin'ity mofinaina ity ary dia miresaka lafin-javatra maro mikasika ny fanomeza tokon'Andriamanitra, mikasika izay ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Fa andeha isika hiresaka lafin-javatra roa monja ihany mikasika ny hoe inona moa nataon'Andriamanitra amin'izay 37 ny hoe inona nataon'Andriamanitra amin'izay olona antsoiny. Efa niantso ny anaranao aho, nantsoin'Andriamanitra isika ho mpanompony, ny tsy tokony andonoina fa raha miteny hoe antso Andriamanitra eto dia tsy milaza hoe olona anankiray izany ary tsy milaza antso manokana loatra hoe ho an'olona anankiray, tsy milaza hoe antson'ny ohatran'ny hoe antson'ny mpaminany na antson'ny mpitandrina, fa milaza fiantsonany maha-mpanompon'Andriamanitra. Mitodika manokana amin'ny Jakobo izy zany, dikan'izany antso ho an'ny fiangonana. Ka raha miteny hoe miantso ny anaranao aho dia tsy ilay hoe antso manokana amina ministera loatra, fa antso ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, antso ho an'ny mpino, antso miatefa amin'ny fiangonana. Ka raha miteny zamana hoe niantso ny anaranao aho dia niantso ahy izy, niantso anao, niantso antsika rehetra, niantso maha-kristianina zany dia azo ambara ho isan'ity hoe niantso ny anaranao aho. Niantso antsika Andriamanitra, hoy ny bokin'ny Isaia mpaminany, niantso ahy, niantso anao Andriamanitra. Inona nataon'Andriamanitra amin'izany antso zany? Andriamanitra amin'izany antso zany dia izao mitaiza sy manitsy mamboatra antsika Andriamanitra, manolokolo ny finoantsika, mitaiza. Ny fitaizan'Andriamanitra antsika dia miseho amin'ny endrika anankiroa. Ny voalohany dia mitaiza antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitahiana, omen'Andriamanitra fitahiana isika. Ny fitahiana dia marina fa hoe omen'Andriamanitra ny mpanompony, marina fa hoe omen'Andriamanitra noho ny fahasoavany. Fa izao ny fitahiana koa dia mandrakariva
hitezan'Andriamanitra antsika. Misy ny fitahiana ho fitezana, zany hoe omen'Andriamanitra fitahiana isika mba ahafahantsika manompo azy. Omen'Andriamanitra fitahiana isika mba tsy hahatonga atsika nala baraka ny anarany ka hoe mahantra na sahirana. Omen'Andriamanitra fitahiana isika mba ahafahantsika manompo, ahafahantsika miorina bebe kokoa amin'ny finoana. Ny fitahiana de tena omen'Andriamanitra atsika mihitsy ho mariky ny ahafahantsika manompo azy bebe kokoa. Ny fitahiana de fitezana raha teo koa. Hitantsika eo amin'ny Jaona io, Jaona tonga de 10 raha niresaky Jesoa momba ny hoe isika dia voaloboka karakarain'Andriamanitra. Izy manao hoe misy ny koloina amboarina mba hamoa bebe kokoa. Zany hoe ilay voaloboka mamoa bebe kokoa de isika rehefa namboarina sy nikolokoloina tahaka an'iny fotom-boaloboka iny de mamoa bebe kokoa. De tahaka izany koa ny voaloboka tondrahana, asiana zezika, rantsanina, kolokoloina de iny lay fitahiana iny. Ny fitahiana de zao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika famantarana fa tian'Andriamanitra isika. Noho zany dia ny fitahiana de endriky ny fitezana. Be de be Davida de nahatsiaro manokana hoe nitahian'Andriamanitra de nisaotra an'Andriamanitra de niorina bebe kokoa amin'ny finoana. I Abrahama de nomen'Andriamanitra fitahiana de niorina bebe kokoa amin'ny finoana. Noho zany ny fitahiana voalohany de zao tena fitezanantsika iorina bebe kokoa amin'ny finoana. Raha ohatra ka mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra ianao de zao io fitahiana nomen'Andriamanitra anao dia ho fitezanana koa mba hitombo amin'ny finoana. Fa ny faharoa de zao ny fitezan'Andriamanitra faharoa dia tsy hoe fitahiana ihany fa ny zavatsarotra koa. Ny zavatsarotra ihany koa de misy fitezana ataon'Andriamanitra rehefa somary atao hoe somary satria mety ho manamaivana angamba. Rehefa somary mangatsiatsiaka amin'ny finoana anga na koa rehefa manadino na rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra hitsy eo amin'ny fiainantsika de izao misy zavatsarotra avelan'Andriamanitra andalo. Misy zavatsarotra avelan'Andriamanitra lalovana. Avelan'Andriamanitra andalo amintsika io ny fitahiana mba ho fitezanantsika fa na ny marimarina kokoa tena omen'Andriamanitra antsika mihitsy ny fitahiana ho fitezanantsika fa izao koa mety misy zava-manahirana lalovantsika ho fitezanantsika. Ary eto ary de zao ho tsika manao hoe Andriamanitra ny antso antsika de mitaizantsika Andriamanitra de hoy ny Tompo mitaizanao aho, mitany rano ianao, mitany ona ianao, mamaky ny afo ianao. Zany hoe asian'Andriamanitra zavatra sarotra na marimarina kokoa avelan'Andriamanitra andalo ny zavatsarotra. Be de be ny zavatrarotra mety ho mandalo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Asa mety ho nangatsiaka nga izy, asa mety ho tian'Andriamanitra iorina bebe kokoa amin'ny finoana izy de misy épreuve, misy fizahantsoetra, misy zava-manahirana avelan'Andriamanitra andalo. Fa iny zavatsarotra avelan'Andriamanitra andalo iny fitaizana iny. Fitezana ny olom-bo antso iny. Fitezana ny olom-bo antso mba tsy hanadinony. Ndao de variana ny fitahiana fotsiny izy fa mba tsy hanadinony fa Andriamanitra eo akaiky eo mandrakariva. Saingy io zavatsarotra lalovana io dia tsy io akory no tompony teny farany. Ny mpanompon'Andriamanitra hoy Isaia mpaminany de zao mitany rano. Zany hoe raha miteny eto rano tsy rano akitro na rano alohalika fa rano be. Hita rano be ianao. Mampatsiaro ny ranon'ny Egypta, ny ranomasina mena fony nivoaka any Egypta. Mitany rano ianao fa izao ombanao aho. Zany hoe na eo ara ny zavatsarotra, na eo ara ny zava-manirana de zao mitaizantsika Andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra de momba antsika izy. Ka tsy ilay rano akory no hitan'ny zanak'Israely raha ohatra ka namaky ny ranomasina mena izy fa ny fitahian'Andriamanitra. Misy koa manao hoe raha mitany ona ianao tsy hanafitra anao izy. Ndray rano be, ndray rery rano, tsarotsika tsara ny hitan'ny zanak'Israely any Jordana fa izao tsy nanafitra ny zanak'Israely izy. Nitany ranomasina izy, nitany on'ny Jordana izy fa izao tsy nanafitra ireo. Tsy ny ranon'ny Jordana na ny ranomasina nitazany zanak'Israely fa ny fitahian'Andriamanitra ka dia rehefa tafita ny ranomasina mena izy de nideran'Andriamanitra.
zarotsaka tsara ny salamo misesy de izy koa mandraha hoe mamaky ny afo ianao de ho tsy ho may ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Zany hoe na inona de zao ny zavatsarotra eo mandrakariva, ny rano tsy maintsy vakivakiana ho fitezana, ny afo vakivakiana fa tsy mandevona. Ay re avako malala ny zavatsarotra lalovantsika de tian'Andriamanitra hanefena sy hitaizanantsika ny mpanompon'Andriamanitra de tezain'Andriamanitra. Tezain'Andriamanitra mba haninona? Mba hiorona bebe kokoa amin'ny finoana. Tezain'Andriamanitra mba haninona? Mba hitoetra bebe kokoa amin'ny finoana. Ny mpanompon'Andriamanitra vao antson'Andriamanitra ka vao taizan'Andriamanitra, zay no azon'Andriamanitra ampiasaina. Raha izao tontolo izao no mitaiza azy, tsy azon'Andriamanitra ampiasaina izy fa izao tontolo izao no mampiasa azy. Ataon'Andriamanitra ahoana na ampiasa ny zanaka izao tontolo izao amin'ny fanomezam-poninahitra ny anarany? Azon'Andriamanitra ampiasaina ataony ny zavatra rehetra. Fa izao ny mpanompon'Andriamanitra no hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Noho zany de zao mahatokiry afako malala ny bokin'ny Isaia mpaminany eto: hoy ny Tompo aminao, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao, noho izany tezaiko ianao de omeko fitahiana hoy ny Tompo, tezaiko ianao de iorona bebe kokoa amin'ny finoana, tezaiko ianao ka na de misy zavatsarotra raha hoy ny Tompo lalovanao de izao tsy iny akory ny tompony teny farany fa ny fandresena. Fa ny faharoa zay asehony ity Jotra masina ity am'izay olona vao antson'Andriamanitra de izao miatraika amin'ny taranany, miatraika amin'ny taranany. Ny Tompo eto de manazava manao hoe zaho n'Andriamanitra ao de omeko avitrao Egypta, Etiopia, ho Seba, zany hoe ireo firenena be deabe manodidina anao reo, zay hitanao ny tanjakany, hitanao ny heriny, hitanao ny maha izy azy de zao reny rehetra reny de zao ataoko ho solonao, zany hoe ataoko ho fiasana ho anao reny, ary ny taranaka ao de zao ho taiko satria malala eo imasoko ianao. Afaka malala raha retsika marina loatra fa mieritreritra ny hoe ao amin'ny soratra masina de ny hoe tompon'andraikitra am'izay mety ho asan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra, indrindra moa isika protestanta de mampianatra ny hoe izaho de tompon'andraikitra amin'ny fiainako eo anatrehan'Andriamanitra, tompon'andraikitra amin'ny fiainako am'izay ataoko. Zay ny toe-tsaina protestanta amin'ny ara-pinoana de zao manao hoe zah ny voavonjy de noho izaho, fa tsy noho ny hafa, zah ny very de noho izaho fa tsy noho ny hafa. Toe-tsaina protestanta zany ny hoe tsy miankina amin'ny zavatra nampianarina any tsy mahavoavonjy aho fa miankina amin'ny finoako. Mety ho diso ny mpampianatra fa zaho tsy miankina aminy zany fa miankina amiko ihany ny mahavoavonjy ahy. Zany ny finoana protestanta. Ny protestanta de manao manome toerana mihitsy ny tsirairay ho tompon'andraikitra amin'ny fiainany. Fa zay mahafinaritra amin'ny toetra protestanta. Ny protestanta dia tsy karazan'olona izay manome fanazavana ny tsy fahombiazany am'izay mety ho fihetsiky ny hafa. Fa ny protestanta de tena mandray ny andraikitra tadrify azy, manao hoe matoa tahako zao de misy andraikitro, fa tsy voatery mandrakariva hoe raha anona no nahatonga an'izao, raha anona nahatonga an'izao. Marina loatra fa tena mpitranga tokoa zany eo amin'ny fiainana hoe matoa ohatr'izao ny firenena anankiray de satria ny zanahany, satria nisy an'izao izy. Fa amin'ny protestanta izao lehibe lavitra noho zany zavatra zany Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra ho afaka ny olona na ho voavonjy ny olona de miankina amin'Andriamanitra. Fa izao koa izaho sy Andriamanitra de tompon'andraikitra am'izay hitondrako ny fiainako eo anatrehan'Andriamanitra. Toe-tsaina protestanta. Zay mahatonga ny hoe ny protestanta dia saika individualiste, zany hoe zay amin'ny lafiny hoe mieritreritra ny tenany, miankina amin'ny tenany, tsy miankina amin'ny hafa, tsy zatra tolorana. Ary dia amin'ny lafiny ara-panahary io de vao mainka eritreretin'ny protestanta mihitsy hoe na inona zay mety ho nataon'ny olona tany alohako de nananota ny razako, naninona ny razako, azy sy Andriamanitra zany, fa izaho kosa de tahian'Andriamanitra ny fiainako.
dia tsy manako amiko zay mety ho toetra ny razako tany aloha tany fa miankina eo amiko ny fiainako rehefa mibebaka dia zay ny zava-dehibe fa tsy hoe andeha anapaka ozona ry ananina ry satria voaozona hono ny razana ka dia anapaka ozona ry miankina eo amiko ny protestanta de manao zany mihitsy mone vita batisa ampalaifina san'ny tompo mpanompon'Andriamanitra zay nataony reo razako tany aloha dia azy zany amy lafiny hoe fahotany zany fa tsy fahotako no zany dia tsy andeha hitotototo ary sy ary hoe andeha anapaka ozona re tendrombohatra ry na ninona re tendrombohatra ry fa hoe satria nanota ny razako satria mpanompo sampy ny razako dia izy ny manompo sampy ka dia izaha teo rino andeha hitotototo arina hoe izy ny nanompo sampy ka zany mantra ny Andriamanitra kristianina tsy zany indrindra Andriamanitra protestanta Andriamanitra protestanta ho an'i Jesosy Kristy tompo dia efa nanapaka ny ozona rehetra tsisy ozona ho tapahana intsony fa tapaka tao amin'ny hazo fijaliana ny ozona efa noentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny ozona rehetra na ny vokatry ny fahotana rehetra no zany rehefa mandray ny hazo fijalian'i Kristy nandray ny famelan-kelokana tolotry Kristy ianao vita batisa ianao nino am' Jesosy de tapaka ny ozona no zany de zao ny tsy fahombiazanao na de zay vokatry ny fahotanao na vokatry ny tsy nentina ataonao fa tsy hoe vokatry ny nataon'ny razako tany aloha tany intsony tsy zay amitsika protestanta saingy amin'ity zay tonga teo amby efapolo ty de zao aseho nisy tonga teo amby telo amby efapolo tsy eo amy lafiny ara-panataka zany loatra fa eo amy lafiny taranaka satria ny jiosy de manome toerana mihitsy ny lanjany antsoina hoe taranaka ka eto dia tsy resaka famonjena ozona tsy zay loatra ny olovana fa nino izy manome toky Andriamanitra fa izao hamonjy ny taranaka ny zanak'Israely ary io ry avako malala de izao io de tsapatsika eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny olom-boantson'Andriamanitra manao hoe ny taranaky ny mpanompon'Andriamanitra da izao ampahirezin'Andriamanitra dia ny hoe ampahirizina tsy milaza hoe voavonjika tonga any an-danitra fa manana savity mazava mandrakariva saingy zao hoy izy manao hoe ny taranakao aza matahotra fa mombanao ary hitondra ny taranakao avy any antsinanana zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra zay na ny olom-boantson'Andriamanitra zay novonjen'Andriamanitra tezain'Andriamanitra de zao ny taranaky ny mpanompon'Andriamanitra koa de tezain'Andriamanitra ny taranaky ny mpanompon'Andriamanitra koa de tezain'Andriamanitra zay inge mahatonga atsika manao ohatra hoe manao voady eo anatrehan'ny rehefa misy mariazy de manao voady ny mpivady ametrahana fanontaniana manao hoe nareo ve anaraka ny fanambadiana kristiana eny tompoko nareo ve hitaiza ny taranakareo mba hahatonga ny taranakareo hahatonga ny zanakareo ino sy hanompo atsika Andriamanitra hanompo atsika hanompo an'Andriamanitra tahaka atsika inareo ve hitaiza ny zanakareo amin'ny fitiavana mba hahatonga azy ino sy hanompo an'Andriamanitra manaiky an'izany ny mpivady rehefa hamasinina fanambadiana zay no milaza fa ny zanaky ny kristianina de kristianina zay ny dikany hoe fanoloran-jaza ny zanaky ny kristianina de kristianina ary satria zanaky ny kristianina de zao tezain'Andriamanitra koa ny zanaky ny kristianina ka tsy arian'Andriamanitra ny zanaky ny kristianina afaka malala eto zany io Andriamanitra zay tompontsika eo am' Jesosy Kristy tompo io dia tsy Andriamanitra miaraka amitsika ka manajanona atsika eny an-tenan-dalana tsy Andriamanitra mivadika amitsika eny an-tenan-dalana tsy Andriamanitra miandrikendry toana ka manao hoe avelako eo ianao fa ianao efa niodina tamiko na avelako eto ianao satria ianao efa nangatsika na avelako eto ianao satria fa izao Andriamanitra mitaiza atsika Andriamanitra mitaiza ny taranakitsika Andriamanitra tsy mamela atsika ho very tsy azon'ny olona ndraindray lay fampianarany Calvin momba antsoina hoe prédestination mazava ho azy satria tontolon'ny taonjato faha 19 fa ny tiany tenena nge de zao hoe Andriamanitra manana fahefana feno amin'ny zavaboariny ary tsy azontsika tsarain'Andriamanitra ny am'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony ny am'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony ary mitahy zay tiany ho tahian'Andriamanitra momba zay tiany homban'Andriamanitra tsy afaka mametraka fanontaniana tsika manao hoe fa maninona moa raha hanin'Andriamanitra ny tahinao fa za tsy tahinao sanatria na hoe maninona moa zany tahinao Andriamanitra fa raha hanina ny tsy tahinao tsy afaka mametraka an'izany fanontaniana tsy ahitan'izany valiny zany sika
satria ny fijerintsika ny androany sy apitso ihany tsy afaka hitaran'Andriamanitra koa tsika manao hoe ary ianao miangatra Andriamanitra fa nahoana ohatran'izao ary zareo atsy ananinazy tsy ohatr'izao tsy ry havako mazava ny tenin'ny Calvin, ny tenin'ny Paul, ny tenin'ny Saint Augustin fa izao Andriamanitra manana fahefana feno de zao mitahy anao izy ary manamarina ny teony eo amin'ny saotra masina ny bokon'ny Deutéronome hoe zao nge zanako ianao ary za koa tsy mampitovy ny manompo azy sy ny tsy manompo azy fahefan'Andriamanitra zany de afaka malala vao antson'Andriamanitra ianao de hoy izy manao hoe aza matahotra ianao ny antso ny anaranao azy ianao no zany de matoky hitaizanao izy ary tsy hitaizanao ihany fa hitaizany ankohonanao koa tsy hitaizany ankohonanao ihany fa hampahery anao sy hitondranao iorona bebe kokoa amin'ny finoana ny Andriamanitra tsika ry havako malala dia Andriamanitry ny isam-pianakaviana Andriamanitry ny isa taranaka fa tsy Andriamanitry ny isam-batan'olona ihany zay aza adinoina ny Andriamanitra tsika Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tompo de tsy Andriamanitry ny isam-batan'olona ihany ka hoe ny tsirairay avy ihany no tahiny fa Andriamanitry ny isam-pianakaviana Andriamanitry ny isam-piankohonana eny Andriamanitry ny isam-pirenena mihitsy ary ka mijerentsika tsy amin'ny fiainantsika manokana fa mijerentsika ny amin'ny fiainam-piankohonantsika ny amin'ny fiainam-pianakaviantsika noho zany miorena amin'ny finoana aza matahotra mahatokian'Andriamanitra bavakasika tondraotsonao zao ny amin'ny fiainanao zay mampahery anay mampianatra anay mampiorona anay amin'ny finoana fa Andriamanitra mitaizanay ianao taizanay amin'ny fitahina taizanay koa amin'ny lafiny zavatra maro lalovana taizany ankohonanay iorona bebe kokoa aminao tsy takatry ny sainay ny fitondranao saingy takatry ny sainay kosa ny fitiavanao ary te asehonao fa mitaranaky ny mpanomponao tehizainao ary ataonao miorona koa aza vavak'izay tompo tahiny tontolo andronay anio tontolo andro feno fitahina tahiny tontolo andronay anio tontolo andro anjakan'ny fifaliana sy ny fahasoavana manjaka ato amponay Jesosy ary te atehirizo ny taranaka tehirizo ny tanora malagasy ny zaza malagasy tehirizo Jesosy fa fifaliana ho anao ny fanolorantena ny taranaka sy ny ankohonanay vavak'izay Jesosy ho an'ny asanay andavanandro ataovy asan'ny mezana voninahitra anao ary amariny fa efa niantso ny anaranay ianao de anao zahay de arovo zahay taovy salama ambinina amin'ny zavatra rehetra ary te zao iorona bebe kokoa amin'ny finoana sy ny fahatokinanao aminaranao Jesosy amen.